tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasany fikambanana iraisam-pirenena ny francophonie na ny OIF mikasika ny fahaiza miara-miaina dia misy ny fifaninanana ara-kolontsaina goavana izay ho karakaraina musique d'Afrika izay atao ampifandraisana ireo salantaona samihafa fanampanazavana makasika izay etsika izay indrindra no arahantsika manaraka. Omena sehatra ireo tarika na mpanakanto manan-talenta kanefa tsy afaka mampiroborobony sanganasany mandritra ilay faninanana hira musique d'Afrique concert intergénérationnel. Ny sokajiana roa ny karazana mozika ifaninanana dia ny netindrazana sy ny manaraka vanim-potoana. Ny vondron'ny firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF no mikarakara izany hetsika izany izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fikarakarana ny andian'ny fahenina ambin'ny folo amin'ny fivorimbean'ny firenena amin'ny teny frantsay izay ho raisiny Madagasikara. Ny tena antony tsy fifaninanana ity aloha dia voalohany indrindra fampirisihana ny tanora malagasy indrindra amorona zany amin'ny mozika, amorona mozika mihitsiny fa tsy andray ny rehefa misy ihany fotsiny fa iroso bebe kokoa zany eo amin'ny sehatry ny famoronana mozika. Dia misy karazany anankiroa zany amin'ireo mpanao mozika ireo. Ny voalohany aloha mpanao mozika nentim-paharazana izay mampiasa ny zava-maneno nentim-paharazana, ary ny faharoa mozika moderna mampiasa ny zava-maneno moderna zany. Dia ny tapany voalohany aloha zany nanomboka tamin'ny fahaenina amby roapolo volana oktobra ka hatramin'ny sivy volana novambra dia afaka misoratra anarany izay rehetra manana mozika efa video le izy. Nanomboka tamin'ny 9 oktobra lasa teo ny fisoratana anarana ho an'ireo tarika vao misandratra indray anjara amin'izany hetsika izany amin'ny alalan'ny internet www.scènedafrique.com. Ao no andefasana ny sanganasany amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy ny mombamomba ny ireo mpanakanto liana amin'ity fifaninanana ity. Amin'ny 7 novambra ho avy izao kosa no ikatona ny fisoratana anarana. Tarika 12 ireo mendrika indrindra nandritra ny fifaninanana no voatazona ka hifanitsana indray. Tarika 2 farany kosa izay mendrika indrindra no andray anjara amin'ny fampisehoana mandritra ny hetsika izay toto-tsaina eny amin'ny village de la francophonie eny Andotapenaka ny 13 novambra ho avy izao.